Miarahabatsika iaby. Ialana tsiny eto fa somary mitohy le resaka fivavahana, resaka fafoli-karena moa natomboan'ny resaka sy ny resaka taomikôligium. Ka noho ny fidiran'ireo pasitera maromaro ao anatin'ny komantera zany de voatery zaho tsy maintsy hanohy lay zavatra resahana eto mba hazava tsara amy rehetra. Ka famaritana tiako atao voalohany de zao. Voalohany indrindra, diso hevitra ianareo izay mihevitra hoay tsy mpivavaka, tsy mino an'Andriamanitra. Tena diso hevitra. Tena mino an'Andriamanitra, ny tena koa, mino an Jehova, tompony tena koa, ary manaraka zay voalazan'ny fampianarana, fa tsy mandika vilana zay voalazan'ny baiboly mihitsy nefa fa manaraka zay voalazan'ny baiboly. Zay tiako faritana miaroa. Tena mino, na tsy tonga any am-piangonana azy za mivavaka, mino an Jehova Andriamanitra tompo. So de diso hevitra nareo. Zay aloha voalohany, famaritana voalohany. Famaritana faharoa. Famaritana faharoa de zao. Zaho zany de tena tsy hiady hevitra aminareo mpivavaka am'ireny fiangonana voateniteniko teto reny na de Raimondra aza, maro nareo miditra anatin'ny komantera any, tsy andany andro ifamaly aminareo satria nareo efa tsisy hevitra trony. Efa ranona tondraganagana raha hiady hevitra aminareo satria nareo efa voany lava cerveau, tsy malala ratsy alleluia sy amen. De zay sisany ao andohanareo fa tsy afaka mikaroka trony nareo efa vita, fa malemy, fa tsy misy ilana nareo trony, ka tsy hanisy resaka anareo mihitsy za ary tsy hamaly komanteranareo any mihitsy zany hakely azy. Fa ireto pasitera manan-tsaina mitondra anareo reto foana no avy leo ifampitana amiko eto aloha. Ka haniboako anazy de zao. Araky ny teneniko hoe tsy hiala ao anatin'io baiboly zay torianareo foana ny fanazavana hoentiko eto, mba tsy ilazana hoe mitondra hevitra hafa zao amin'ny fanazavako, fa mbola ao anatin'ny baiboly foana ny fanazavana zay hoentiko eto, hitenenako anareo sy hanitsiako anareo eto. Voalohany indrindra de zao. Ary andavia koa hamaly mahitsy an'izay fantanina rehetra apetrako eto nareo, tsy miolakolana. Mamaly mahitsy tsy miolakolana zay fantanina rehetra apetrako eto satria miainga ao anatin'ny baiboly daholo le fantanina apetrako eto. Satria amiko nareo de manao fampianarany diso amin'ny lay vahoaka sy mpivavaka ao anatin'ny fiangonana nareo. Voalohany de zao. Io baiboly io rehefa nisoratan'ny mpaminany, mazava ho azy zany azo raisina an-tsaina hoe Andriamanitra nampanoratra ireo mpaminany nanoratra n'io baiboly io. Tsy nisy na kely aza ao mpaminany nanoratra n'io baiboly io ka nanisy entre parenthèse hoe rehefa misy toko sy andininy voasoratra ao de anisany parenthèse misy entre parenthèse hoe heviteny, misy heviny io fa tsy arabaky teny, tsisy anjana ny baiboly na raiza, fa zay nampanoratin'Andriamanitra an'ireo mpaminany reo nisoratany ao, de io zany no hevitsy nylay teny ao baiboly, fa tsy misy hoe hevitra hafa ny tiany tenenina amin'io, na sy ny mpaminany teo hoe hafa ny teneniny tian'ny Andriamanitra Jesosy Jehova tenenina amin'io lato ny faritany mpaminany teo zany, fa tsy misy anjana ao na ray azy, fa zay voasoratsy de voasoratra aza ozy ny baiboly. Fa maninona ianareo pasitera aty aorina mahita hevitra hafa hoforonina ao anatin'ilay baiboly, zao ny hevitry ny teny io zao fa tsy arabaky teny. Jesosy aza tsy nandika hevitra hafa anatin'ny baiboly, nareo pasitera aty aorina mahita hevitra hoe hevitry ny fanahy hafa ny tiany tenenina amitiky. Fa rehefa mety aminareo le izy de arabaky teny, fa rehefa tsy mety aminareo de hafa ny fihevitra averiko foana zany. Faharoa, raisiko ary lay hoe arabaky teny, satria tiky moa mety ary misaotra n'ilay mpivavaka ao aminareo nandefa ny tiky toko sy andininy ty atao anatin'ny komantera, fa ty ataonareo arabaky teny satria mety aminareo resaky fafoli-karena tiky. Ka ho azavaiko zany izy ty amy tena hoe rariny sy ny hitsiny sy ny lozika amy ty toko sy andininy tiky amy Malakia. Samia manokatry baiboly ho an'izay tsy mainty fa ho an'ireo mpivavaka me mahay an'ity toko sy andinina ty. Malakia toko 7 andininy 10. Satria ty foana lay avoakany zareo mpivavaka ao mantsy tiky toko sy andininy ty. De samia tsika mamaky. Entonareo ny fahafolo-karenanareo rehetra ho eo hatrany firaketako
mba hasian-kanina ao an-tranoko ary ary izaho toetra amizany aho hoy Jehova tompony maro, raha tsy hovaliako hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo ary hasiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny volinareo na ny fambolenareo. Averiko ndray, entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao an-trano firaketako, mba hasian-kanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amizany aho hoy Jehova tompony maro, raha tsy vohaiko ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahina manambiampy ho anareo ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny volinareo. Ty zany da iarabaky teny hangoronan'ireo pastera reo ny fahafolo-karena, tia no entiny handemena ny sain'ny mpino zay mivavaka ao amizareo, nefa tia tsy hamorona hevitra hafa zafa ty lahatsoratsy ty foana no vavabasako eto. Voalohany, henoy tsara, voalohany, eto ny fahafolo-karena, misy teny harena ao anatiny eo aloha voalohany. Fahafolo-karena, harena. Misy ny manan-karena, misy tsy manan-karena. Ny olona manana raza tompoka tsy azo lazaina manan-karena mihitsiny. Ny olona manana tapitrisana no azo lazaina manan-karena. Zany hoe harena tia dia misy mahavoafaritra anazy. Ianao ve de miseho hoe ianao manan-karena nefa hanina hoaninao tsy tadiavina androany hanina androany tadiavina androany de hoe manan-karena zany ianao. De fa tsy mitovy, natokana ho an'ny manan-karena zany tiky fahafolo-karena tiky. De andraso toy iza koa, arao tsara. Hoento zao ao amin'ny trano firaketako mba hasian-kanina ao an-trandroko. Zany hoe Andriamanitra zany maniraka ireo mpanan-karena manana ny ampy hitondra ny ampahafolo-karenany ao an-trano firaketany, ao am-piangonana zany hoe hatao sakafo, hasian-kanina ao an-tranoko, hatao sakafo zany. Dikan'io hatao sakafo io zany hain'Andriamanitra fa misy ny manan-karena, misy ny tsy manan-karena, misy tsy manana koanina, de leo fahafolo-karena zay sakafo voafaritra eto mba hasian-kanina. Zany hoe tokony sakafo zany, vidanina sakafo le fahafolo-karena, de zaraina ao amin'ny mpivavaka zay tsy manana hanina hoanina, zay no takian'Andriamanitra fa tsy miteny velively izy hoe hoento ao trano firaketako mba hividianan'ny pastera 4-4 sy hananganan'ny pastera villa. Tsy miteny an'izany mihitsy ny ato. Oka zava, hasian-kanina ao an-tranoko. Rehefa misy hanina ao an-tranony firaketan'ny ray zany, ao am-piangonana dikan'izany dia zay tsy manana sakafo rehetra de afaka misakafo. Ataova anatin'ny loha tsara zany, dinio tsara nareo tratrany lavady zay cerveau io zany, fa tsy miteny mihitsy neto hoe hoento ny fahafolo-karenareo hividanan'ny pastera 4-4 sy hananganan'ny pastera villa, tsisy an'izany ato. Toizatsika le izy. Raha tsy zaho toetra amizany ozy aho raha tsy hovahaiko ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahina manana ambiampy anareo. Satria nafoy sakafo, resaka sakafo le fahafolo-karena eto nafoy sakafo reo manan-karena, nanolotra fahafolo-karena, nahafany ny tsy manana sakafo ny hinana, mpanaradian'Andriamanitra ny hinana, de ho tahin'Andriamanitra, tsy ho tahin'Andriamanitra hazo bildinina ny teneniny ato ary asiako teny mafy ozy ny valala noho ny aminareo ka tsy haniba ny volinareo. Hitanareo tsara zany, ny fitahina avy any amin'Andriamanitra zany tsy olona tonga natsa vola aminao ao na olona andeha hitondra miratra, fa any amin'ny fambolena satria horarany valala. Zay ny fitahina tena avy amin'Andriamanitra, ny anao miasa mamboly de lay vokatra anao no tahiny ny fambolenao ataony mahavokatra be. Na ny valala aza tsy asiany na ny valala aza horarany mafy tsy hanimba ny voly mba hohontsy nylay sakafo nomena taria amin'ny trano firaketana. Mazava tsara ngamba zany, mazava tsara zany
ho anareo voany lavazy cerveau reo. Mazava tsara io, raha io teny soratra masina teny baiboly io. Fa ianareo ny vola fahafolo-karena terinany de lay vola avidiana amin'ny pastera 4 sy ananganana villa, de na mahantsy na tsy manana raha zato de mampiditra 200 isanandro zany de anatra fahafolo-karena voafaritra eto hoe fahafolo-karena harena zay manan-karena zany no tokony handray anjara hitay hamena sakafo any reto tsy manana sakafo reto. Zay no votoatin'ny fahafolo-karena tompoko ho anareo voan'ny lavazy cerveau reo. Zay aloha momba ny fahafolo-karena. Faharoa manaraka an'izany, verina zany resaka baiboly. Ny resaka baiboly dia Andriamanitra rehefa naniraka an Jesosy taty amin'ny testameta vaovao, ny ray ny zanany hampianatra atsika, ny ray ny zanany handeha hanoro ny zavatra tokony ataotsika, azahotsika ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy naniraka an Jesosy intsony Jehova azafady raha fa vita ny testameta taloha ny fampianarana rehetra. Fa maninona no mbola niray ny Jesosy aty amin'ny testameta vaovao hampianatra atsika zanak'olombelona aty. Fa nanina tsy navelany ny aina amin'ny fampianarana testameta, raha tany amin'ny testameta taloha no hampiarina amizao sy nampianarin Jesosy ameko ohatra nareo, reo mpanompon'Andriamanitra be da be taloha mahatoky reo nanambady marina ankamaroan'ireo nanambady 7-12 ao amin'ny baiboly zany ny raha tsika malala. Fa nanina rehefa taty amin'ny testameta vaovao lasa fijangajanganana manambady mihoatra maro na mihoatra ny ray fotsiny aza. Dikan'izay fampianarana tany aloha tsy tokony fampianarana tamin'ny nanirahany Jesosy amin'ny aty amin'ny testameta vaovao. Fa raha mbola zavatra ny ainana tany amin'ity fahafolo-karena ty mantsy no asiako resaka eto amin'ny Malakia, satria Malakia ty la tsy diso zao amin'ny testameta taloha. De provon'izany ameko anareo, tamin'ovina i Jesosy nitaky vola tamin'ny apôstôly, tamin'ireo apôstôly na ireo mpanaradia anazy amanarivony maro amanaliny. Tamin'ovina, zaho amin'ny tokony sy andininy teneno amiko nampandoavan'ny Jesosy fahafolo-karena ny mpanaradia azy sy ireo apôstôly. Teneninareo pastera reo any tokony sy andininy misy an'izay. Tamin'ovina hanorina tempolin'Andriamanitra Jesosy, tamin'ovina Jesosy ny tena mpanaradia azy andao tsika nao rakitra an'izao hanorenina fiangonana ohatra tamin'ovina Jesosy ny tena an'izany. Tao amin'ny testameta vaovao Jesosy aza nandravan'ireo mpitady vola tao amin'ny tempoly, nanao varotra nanao inona tao tezitra izy ny ravaravany ny fivarotana tao tsy nakasitrahany. De nareo pastera amizao nefa atao daholo fididavam-bola rehetra ao anatin'ny fiangonana, vokatra zao tazao rakitra zao koa mandeha misy karazana i baolina firy ny rakitra ao akasitrahany Jesosy fe zany Jesosy aza tsy nakasitraka an'izany. Rehefa nitarika nitondra mpivavaka nitarika olona ran'olona maro Jesosy tany an-tendrombohitra sa taizeny tsy haiko, tsy nisy ny sakafo no nareo mpanaradia azy zavatra kely ny teo tsy haiko hazan-drano firy sy mofo firy. Jesosy tsy nitako hoe ndao samy mandoa vola atsika mandray fa nangataky izy mpitarika nivavaka tamin'ny ray hanao fagagana nampitombo an'ireo mofo sy hazan-drano maro nanovany rano divay nisy ambiny izy no nivavaka nitalao amin'Andriamanitra fa tsy nanery ireo olo amanaliny maro andao tsika anao tsy paipaiky hatao sakafonareo sy ny andro, tsy nanao zany Jesosy na de ray monja aza. Fa maninona ianareo pastera amizao no tsy afaka anao an'izany amin'ny fomba hafa raha tena mino anareo fa mahery Jehovah Andriamanitra tsy mila an'io fahafolo-karena io nareo fa nareo mivavaka mafy de hisy ny fitahina. Araveriko indray le fitahina voasoratra ato fambolena zany hoe mila miasa zany anao mamboly ohatra araky ny voalazan'ny soratra masina ato de ino ny tahin'Andriamanitra
fa tsy anja fafolo-karena varia amy rakotro sy rabe nareo a. De ino no lazainareo fitahina? Ka ohatran'izay re izy ka aza ampianarina diso lay olona, aza raotana amy fahalemena amy lavage cerveau zay ataonareo. Valio eto daholo zay fanontaniana napetrako teo zay, valio eto daholo, maromaro zay fanontaniana napetrako teto zay, valionareo mahitsy tsy ankolakolaka, mahitsy oa tsy ankolakolaka, tsy hitadiavana toko sy andininy elana, fa ohatrany nataoko mahitsy zao miainga amy baiboly foana ny zavatra andresako to, ary zavatra ao anatin'ny baiboly mihitsiny. Efa nisy ny vola tamin'ny andron Jesosy matoa, vola 30 namadian'ny Jodasy anazy, efa nisy ny vola tam'izany. Ahoana moa tsy nafany Jesosy niverina amy testamenta taloha ny taky fafolo-karenan'olona reo, fa tsy nanao an'izany izy, tsy nanao an'izany velively Jesosy. Efa nisy ny vola tam'izany, efa nisy ny arena tam'izany. Fa aza fitaina le vahoaka malagasy, aza fitaina re olona fa tsy fadonto saina tratrany lavage de cerveau nareo reo. Adikao amy tena izy lay baiboly a, tenenao amilay tena izy fa averiko foana, tsy nisy mpaminanina nisy entre parenthèse mihitsy nao baiboly hoe heviteny hafa ty nambara amitiky, fa tonga de nambara mahitsy tao hoe zao, fa tsisy heviteny mihitsy na kelikely aza. Fa hoentinareo imanipulena an'le sain'olona, de ahodikodinareo amin'ny heviteny hafa, hampalemy an'ilay olona, lavagenareo le cerveau-n'le olona. De io baiboly io a no ataonareo fitaovana handimena ny sain'olona. Tsy nandalina baiboly, tsy nandalina fianarana pastera ohatranareo, fa manana saina ihany koa mandinika hoe afaka samy mandinika atsika. Fa zahay tsy ho azonareo lavagena cerveau amboarimboarina saina lemena saina ohatran'izany, samy namen'Andriamanitra saina atsika, andinika. Ka ohatran'izay ka niangavanareo hamaly amy fanontaniako rehetra teo zay, nisy fanontaniana maromaro tao anatin'ny zavatra andresako tao, valionareo akitsy-po zay. Bon amaranako anazy moa nareo moa miteny hoe ivavaka ao ahy zany foana, mivavaka ao anao fa zaho koa hivavaka aminareo, ho anareo pastera rehetra reo, mpangorona fafolo-karenareo, hivavaka ho anareo koa zaho. De ifampivavaka eto zany tsika, jezeray tsika hovalian'Andriamanitra vavaka eto, na ianareo mpanabotsy ny mahantra, na zaho miady ho any mahantra, na nareo mpangoro-karenankolaka, manao fisolokinankolaka, zeray tsika valian'Andriamanitra vavaka eto. Fa vavaonareo zao, sao hivavaka anareo koa, mba hiovanareo, hiala amy fanabotsina, hiala amin'ny fangorona-karenankolaka, hiala amy fisolokina, hiala amin'ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra sy ny baiboly a, hoentina angorona-karena. Zay zany izy fa miandry ny valiteninareo eo, de mbola vonona tsara za rehefa ohatra hoe misy zavatra hoentinareo a, vonona tsara za, ampy anareo pastera rehetra io za. Fa zaho tsy voaka ny ty baiboly ty mitiny rehefa hiady hevitra aminareo eto, fa io foana, so de ataonareo hoe mitondra hevitra hafa za, fa ao anatin'ny baiboly foana. Zay indray aloha ny androany.